atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Reny mahery fo. Tantara nosoratany Ventsy Aralala. Mpilalao tantara Louise Ravelso, Sylvia Randrinatoandro, Sofaniry. Niaraka tamin'ny Sinèse Faly. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondry. Reny mahery fo. Fizarana faharoa tantara no totosainy malingotra. Anero andro faharoa. Vero mitony aloha ianao e. Madame Rondro, fa maninona ety koa ianao? Sendra nandalo fotsiny io dia nahita anao. Henoko daholo ny fifamalinao sy ny lehilahy iny teo. Samy fery madama. Iny ray ny avitra ary Madame Rondro iny le lehilahy nandositra anay mianaka. Ve tena tsy nabosiko indray izany zavatra lazainao zany. Iny ve ny dadany avitra? Eno iny ilay lehilahy tsy mba nivakiloha taminay sy nahavita nandao anay tamin'ny andro sarotra. Tsy izany mantsy fa fantatro iny lehilahy iny tsy afeniko anao fa efa nanadalany izy iny ny kotiny ve ianao? Fa tsy nanaiky azy aloha tamin'izany sady izy koa anie tsy sanamboraka an'izany mivatana tamiko fa taratasy no nomeny ahy. Dia ahoana? Dia mba nisy hainao ihany ve izay nilazainy tao? Iny anie ka olona tsy dia nahita fianarana toa ihany. Tsy afeniko aloha fa tena betsaka ny soratra diso ny soratany tao nisy miteniteny foana mihitsy aza tena olona tsy lamboty tsy manjary raha iny lehilahy iny Madame Rondro. Teo dia tsy tahotra tsy henatra kory izy nanontany momba ny avitra nefa iny aza ny losany. Ary efa mba hita ny avitra tokoa ve izy iny efa nampionao izy mianaka tamin'izao fahalehibiazany avitra zao. Tsy tiako fantatry avitra mihitsy iny lehilahy iny ka nanimba ny fiainana iny ka halako tena halako tsy mila niny tsony izay mianaka madama. Aza makareti-po amin'izany ekea andaontsika hiala eto. Tahiry fahatsiarovana ratsy ho anahy fotsiny reto sarany setreto ka aleo torako any mihitsy. So hikarokaroka ato anaty vatato koa manko hiavitra indray andro any dia ho hitany ato reto. Tsy tiako ho fantany mihitsy manko izany endriky ny dadany izany tsy mendriky ny dadany iny satria ray mpandositra didy. Efa maty ela tato am-ponay ianao setra. Tsy manana anjara toerana atao am-poko tsony ianao na dia mbola tsy sasatra manontany momba anao aza ny zanantsika. Afeniko tsy ho fantany ny tantarantsika taloha sy ny nandozanao anay. Ndray tianao ry avitra lasa nahazaina be arabaina aloha tafaverina somatsara eto Madagasikara indray Dia arabaina tokoa rery zanako tonga soa eto Madagasikara indray dia misaotra betsaka rery mama sy Madame Rondro dia tratra sokonareo. Nahoana moa tsy iovy dia nitaona be zao ihany tany ivelany tany foana tena lasa nahazoaina be tokoa ianao sady lasa bogosy be. Sao ve tsy efa nahazaka vazaha tany ivelany tany? Aiza kosa ary mama dia hoe nahazaka vazaha. Aleo ihany malagasy toa antsika miaraka amiko ka. Fa mbola tsisy tokoa ve aloha na dia fofony fotsiny ihany azy? Tena mbola tsy misy aloha. Fa zany resaka fofombady zany tokoa tena
ohatran mahavariana foana ohatran'ny ahoana ka le fombady ohatran'ny ranomanitra ve sa ohatran'ny fofokelika sa hoe ohatran'ny fofotongotra asa dia mahita lasainy hoe rery avitra ka marina ange zany ry mamy andao andeho any an-trano aloha e dia antoizana ny resaka izany ane ka tsy ho lany noviana e andao ary Viva 98.8. Ohatry tony fotrany mangingina sy maina molotra ange malalako zany fa misy inona ke misy manahirana nga sa maninona ianao ka mahasositra e manahirana amin'ny fiainana fa hoana ke inona le olana aloha e inona le blema tsisy killa mihitsy tany mangina be ny tsena zany ve zany ko ve ry anja dia atao mampilofotra anao ohatr'izao maninona raha mitondra jibely ianao rehefa miasa dinonao alefako am'izay tsy mangina ny tsenanao zany ko ve dia tsika raha teo manana matoso milay io za kely ry setra za mba hanianina fa tsy tiako hitako za efa tsy nahita vola za mbola sotoninao eo ihany zafady ary mitreraka fa laha zao amiko am'izay ho any tena asanao mivoakalina lavo io mbola tsy nolazainao mihitsy ange hatramin'izao mivaro tena ry anina fa crevette fotsiny fa tsy fozahorana maninona tsara hoe le akoho vavy sady tsy manatodiny tsy mikotry ty mivaro tena ao ty ohatra le aza iza lazainy ty fa akoho vavy ko hitako akoho vavy ny ety ry anina fa mahavita azy saotranao akoho lambohatra io sady tsirany tsy anao tsenjery fa velompotsiny ato raha manakampo ty tsy miasa any azafady akisy ry fa vava tsy ambina fotsiny ny iny anao koa nge tsy nanazava tsara tamiko hoe mivaro tena amin'ny alina kay le hoe asanao ny varotra entana fotsiny manko ny lazainao tamiko reniko fa eritreretinao inona indray zany nentana afaka amidiko amin'ny alina fripy ka niveriko hoe vavanombo sy tripiko za manko mieritreritra hoe miasa mivarotra amin'ny hotely ianao zanyko efa fantatrao izy zany dia aza verina amiko tsony zany fanontaniana izany fa mahasositra rehefa mbola mihinana sy mitafo tsara aloha ianao dia mifalia mazava mazava tsara ka efa ely zany ny fantatro ry anja fa mpivaro teny ianao mamo aty any ve anao zany aty an-dakozia ay ve aty mamy ka mba natao mama tsaratsara ve zao ny loka samyle tsy mampazoto mandreny ray aiza koa reny ty hoe mampalay komana fa ianao kosa zany fa inona aloha ty mahafalifaly anao ty ry afitra tena faly be nge za io ry mamy tokony ataonao tsara be mihitsy ny loka androany satria lasa talehana orinasa raha eto tanàna nge zanakao tena marina hoe tsy mivazivazy amiko ve anao ory mama zany kosa ve dia tokony hivazivaziko aminao tena marina re zany amin'ny alatsinainy izao dia efa manomboka ny asa ay ara-painy ianao zany dia ataovy tsara ny asa tsy diso ihany matamirondrina mpianatra anao tany ivelany tany zao ianao lasa talehana orinasa misaotra azy aloha fa raha tsy izy tsy tonga amin'izao toerana izao mihitsy ako dia isaorana koa ny ianao eny nareo miaraka mihitsy no zany fa reny mahery fo misaotra betsaka ry mama ary efa nilasanao mivaovao tokoa fe izy ka ary maninona moa raha hoe miaraka makany tsika mianaka ilazan'izany rehefa avy eo sa mbola misy zavatra fataonao avy eo tsisy ka aleo ary aloha tsika isakafo dia avy eo makany aminy ay izany ry malalako afaka amin'izay ny fahasairanantsika manomboka izao satria hiasa tsy ela nga ohatra dia asaiza zany ty ianao nisy orinasa tsara izay ho nandefasako demande dia ny antso ary zareo teo anao entretien amin'ny zoma zao zany ve ino tsara kosa zanyko dia inona zany le asa ho ataonao anika nga moa misy afa-tsy sécurité zay any mantsy no asa efa nahazatra any nanao azy aza taitra ianao fa ilamina amin'izay tsika manomboka izao kiry anja ino manko fa tena ho tsara ny karamako amin'izay orinasa zay
orinasa matanjaka ange zany aky e oay lesy sheria eno a ataovy tsara zany ontoreo ty an'lahy inika ataovy mihitsy sy avoray an'lahy sady efa vitako tsara be nge niteray antsika ao zany afaka manao tournois mafy be tsara mihitsy tsika etiko mitety an'izao tontolo zao e la anezy ireo e ao e tena hitety an'izao tontolo zao marina ay ve nasinao lambam-pandriana misy sariny zao tontolo zao le fandrina e de io zany le zao tontolo zao tetezitsika Viva Radio nanolotra ho anao teo Reny Mahery Fo tantara nosoratany Ventsy Niaralala novelomin'ny Louise Ravelosoa Sylvia Randrinatoandro Sofaniry niaraka tamin'ny Sinèse Faly nikirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy Reny Mahery Fo fizarana faharoa tantara no totosainy manimbotra renesinao rampitsony